Pasalamana dulu. Ravararo Karmerapa naro PM rehetra sy mijery ny rano fatoky lasa spaikoma to. Ako ny arivo zany raha fitinina dia association culturelle izay trandraka ny culture kolotsaina malagasy ary kolotsaina io araka ny atranganay androany dia tsy mena mitaha amin'ny zavatra ny sasany ka zay zany ny tanjonay manao an'izay tsy afaty voatsindry ny civilisation asany hafa zavatra tsika teo zao dia natranga ny zay ny lalao mahafinaritra izay mitondra aina mahafinaritra teo nanatranga historienne zay ary teo aloha efa nanatranga danseur zay tsy fantatry ny olona nefa mpandihy eto Antananarivo sefa maika nandra zalahy zay tsy fantatry ny eto an-dafy nefa no fa nandihy izy dia tena lina daholo ny olona to. Lina moa nareo forona? Lina fikambanareo ny forona? Efa folo taona zay. Ay, folo taona zay. Eny folo taona nitsanganany atao hoe officieux fa ny officiel zany zay vao lasa tena hoe ara-panjakana telo taona zao. Fa talohan'izay efa nisy fa tsy dia lasa formel zany nisy. Ny siège-nay dia any Washington. Ok. On se connaît depuis longtemps, donc je vais te tutoyer. Donc, absolument. Voilà, tu peux résumer un peu l'objectif de Apnarivo et puis tu vas résumer un peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Écoutez, nous avons eu le plaisir aujourd'hui d'accueillir les gens. Il y a du monde, hein. On montre les gens, il y a du monde. C'est ce déjeuner récréatif qui nous a permis de présenter les différentes facettes des traditions malgaches, chansons malgaches, danse malgache, art culinaire, art oratoire un peu aussi à travers les chants. Donc nous existons, comme disait notre coordinateur tout à l'heure, depuis certaines années, et nous faisons en sorte à ce que les malgaches découvrent ou redécouvrent ce que sont les traditions malgaches, ce que nous ont légué nos ancêtres, car avec l'évolution actuelle, on risque de perdre un peu ce qui nous appartient, qui nous a été donné. Et donc le but essentiel, l'objectif de Apnarivo, c'est de faire retentir à travers les chants, faire écouter à travers les poèmes, pour le visuel les danses, afin que tout ça se reperpétue et que les gens ne perdent pas que nous sommes tous des malgaches avant tout. Ok. Merci pour l'interview. On va conclure l'interview. Qui va donner le mot de la fin? Niezaka tokoa nanao izay nahafinaritra ny olona l'art malgache est très riche ainsi que la langue. Donc tsy maintsy manao fareminanana kely satria vazany ato gasy ny ato dia nahafinaritra ny lalao androany ary mananteny izay fa mbola nanao zavatra bebe kokoa dia ahafahan'ny mpijery rehetra. Teny farany ianao nanomboka ny teny sady misy teny famarana tena teny famarana fotsiny dia hoe amin'ny 8, 9, 10 June zao isy fampiratiana zany izay andraisan'ny aky anjara momba ny fahefajato taona official Antananarivo. Tena marina taonjato talohan'izany ny forona Antananarivo fa tsy mbola nisy soratra dia 1610 zany ny daton'ny tanin'andro hoe izay vao ny forony Antananarivo fa raha tena marina araka izay ny lalaina tao dia taloha zany. Misaotra ny Apnarivo. Velo, mafy tabe.